Ny fiangonana kristianina miara-mivavaka eto Andranomanalina voalohany dia faly manolotra ho anao. Ny herin'ny fifadian-kanina 7 andro sy 7 alina. Fandarana iray ahitanao toriteny, fampianarana, fampaherezana, fanasitranana ary fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Eny ary avana malala faly miarabanao ny tenako apôstôly Andreas any ary manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao izay mahita sy manaraka ny fandarana amin'ity takariva ity. Marina moa fa ny fanaranao ny fandarana ny herin'ny fifadikanana 7 andro 7 alina dia isaky ny talata riva amin'ny 5 latsaka fefany. Mialohan'ny iresantsika eto amin'ity fandarana ity dia manasanao hiaraka hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra Ray Masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka mijoro vavolombelona sy manambara ny fahatsaranao eto androany. Angatahana ny herin'ny fanahy masina andrakitra ny teny ary antefana anatin'ny fonony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Isaorana an'Andriamanitra ry havana malala fa tamin'ny alady lasa teo zay nankalaza ny 5 taona ny fiangonana kristiana miara-mivavaka dia tafahoana eto ny apôstôly avy any amin'ny faritany avany izy ireo tonga nanatrika an'io fankalazana ny 5 taona ny fiangonana kristiana miara-mivavaka io ka dia ato moa ny apôstôly Tomasy. Mampafantatra zany apôstôly Tomasy avy any amin'ny faritra ny Fianaratsoa, mitondra asany amin'ny Fianaratsoa ihany izy. Ato ny apôstôly Luka avy any amin'ny faritra ny Mahajanga, miara-miasa amiko eto Antananarivo zany izy. Ato ny apôstôly Matthieu avy any Antsirabe, mitondra asan'Andriamanitra any Tamatavy izy amin'izao resifotony zao. Ato kosa ny apôstôly Barnabasy avy any Tamatavy, miara-miasa eto Antananarivo zany izahay. Mba tia ametraka fanontaniana aminareo rahalahy indrindra atao amin'ny rahalahy apôstôly Tomasy ato hoe miaraka ny fadianitsika tao anatin'le 7 andro 7 alina raha nomangatsika ny sotroana. Niala teto Antananarivo ianao dia ahoana ny zavatra nataon'ny tompo taminao tany teny am-pandehanana sy tany amin'izay toerana nitondrany anao tany zany? Makasitraka rahalahy apôstôly. Tao anatin'izay rehefa saraka moa tsika tamin'iny dia nisy fotoana namangy fianakaviana tany amin'ny faritra Fianaratsoa satria avy any ny tena. Rehefa tonga tany dia namangy fianakaviana ny tanjona nefa tonga avy any fivoazam-panahy no hita. Ary rehefa nijoro vavolombelona dia maro ny olona tonga tao amiko, nisitrana sitrana. Maro reny olona izay misy ny tromba sy aretina, nisy reny aretina mitaiza reny. Zany hoe nisy fanahy maloto, maromarina kokoa maro, sitrana avokoa vao nanantonay. Ary any azo satria lasa fivoazam-panahy lehibe any atsimo noho ny amin'izay fifadian-kanina zay ny asa ary nisy fifoazam-panahy dia manangana ary nisy fiangonana any zao amin'izao fotoana zao. Ka izay mahatonga ana any Fianaratsoa raikitra mihitsy azao tsy hitanareo eto amin'ity faritra ity. Mariana ry havana malala fa araka ny zavatra niteneniny teo andeha hamango fianakaviana no nandehanany tany Fianaratsoa kanjo niantso anay tamin'ny telefonina izy. Fa tena hoe fifoazam-panahy maro ny olona nanantona an' Jesosy maro ny olona sitrana tao anatin'ny fahatongavany tany satria mbola tsy naheno, mbola tsy nahita an'izany hoe mpanompon'Andriamanitra navita fifadian-kanina 7 andro 7 alina zany ny olona hitany zava-baovao ka dia maro ny fanahin'olona ny vonjena tany sady zany zavatra nitranga tany. Zany indrindra apôstôly. Ya, ato ihany koa ny apôstôly Matthieu nampiasain'ny tompo ihany koa zao apôstôly zao tao aorianany nanaovanao fifadian-kanina 7 andro 7 alina rahalahy. Nandeha nakany Tamatavy ianao, inona ny zavatra nitranga tany, ahoana ny fampiasan'ny tompo anao tany taorian'izay fifadian-kanina izay? Ya, misaotra anao moa apôstôly Andreasy name fitenenana ary isaorana ihany koa ny rahalahy izay efa nijoro vavolombelona teo aloha. Ray moa dia voninahitra ho an'ny tompo rery ihany. Ny tenako moa araka ny voalaza teo avy any Antsirabe ary any daholo misy ny ray aman-dreniko, ny anabaviko, ny fianakaviako ray manontolo. Tia hanambara kely aminao fotsiny ny zavatra nisy tamin'ny tenako alohan'ny hanambarako ny zavatra niseho tao aorian'ny fifadian-kanina 7 andro sy 7 alina. Za zao olona nampahoriany devoly taloha. Ary rehefa nampahoriany devoly dia tsapako tsara zany hoe geja eo am-pelantanan'ny Satana zany. Na amin'ny aretiny io, na amin'ny tsy fahitany toro amin'ny zavatra maro samihafa. Rehefa taty aoriana dia nivavaka za. Dia rehefa afaka nafahan'i Jesosy za dia naniry hoe
inona mba ataoko anafako ny olona zay eo ampelatana satana satria tsapako le izy tamin'ny fiainako rehefa nanana fanirina zany a de mifanan'Andriamanitra moa miasa araka amin'ny mampivavaka anazy zay de ny fanahy masina no miteny aminah hoe midiry ianao fifadikanana 70 andro 70 alina de somary salasala kely aloha za satria raha ny jerena ny tenako zao a tsy havita an'izany mihitsy somary kelikely rahalahy anefany rehefa ny fanahy masina hiasa vita io ary maro tamin'ny olona zay nandreana hoe hiditra fifadikanana 70 andro 70 alina no nitebiteby sady ny teny hoe tsy vitanao io ianao kely be io ianao ohatran'izao io kanefany rehefa ny fanahy masina niasa tamiko vitako le izy inona ny antony natonga nananana finoana hoe tsy maintsy vitako io satria Jesosy Kristy a tsy niherin'ny tena no nitondra azy tany anefitra rehefa ndefa dianina rahalahy fa ny fanan'Andriamanitra nitondra azy tany de tahaka an'izany akoa ny tenako satria Kristy miteny hoe raha misy ozy izy olona mandray azy araka ny teniny dia anao asa lehibe mihoatra noho izy azy ka nataony a de mba nataoko ary vitako za hitanao zao mijoro vavolombelona eto ary porofon'izany marika fa navita ny fifadikanana za efa hitanao teto ny apôstôly Andriasy nitondra ny fijoroana vavolombelona teo aloha satria ny tenanay moa zany a tsy teto fa tany Tamatavy fa noho ny amin'ilay fetim-piangonana fa 5 taona ny fiangonana zay nisy teto Tananarivo de tonga tafavory dia ankehitriny moa zany a hitanao miseho télé zao a ny sariko no hitanao niaraka tamin'izy le niseho voalohany iny a za zao ny tena marina rehefa vita amin'ny fifadikanana manareo vahoaka malagasy ho atsika vahoaka malagasy rehetra dia ny raha ny tompo za hoe ndany ianao a mandeha ny Tamatavy mitondra fiangonana rehefa nirany tany za dia nampiasaina ary tsy malala fa marihana tsara aloha ampahafantarina antsika rehetrarehetra fa ny fiangonana hoentiko any a dia fiangonana kristianina miara-mivavaka fa malaza kosa izy amin'ny fahagagana sy mifamantarana ary mifanasitranana ary betsaka ny olona manatona betsaka ny olona sitrana betsaka ny olona afaka porofo fotsiny omeko anao a roa nisy lehilahy ray a atao hoe Jocelyn zay ny anarany lasa daly io rahalahy io rehefa lasa daly io rahalahy io a dia nentin'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany a nandeha tany am-piangonana rehefa tonga tao am-piangonana izy mbola tsy tonga tao akory ary dia efa niala ainy zany tena nisy zany ary zavatra misy ary mbola ho asehoko aminao hoe ity nivokatra ny zavatra zany ny olona zay ijoroko vavolombelona aminao hoe mbola ijoro vavolombelona izy ary tena zavatra misy zany a ity fijoro vavolombelona ty moa zany marihana fa tsy hoe akory hoe zavatra foroporonina fa zavatra tena nisy ary izay zany ny hitanay sy ny ainanay no ambaranay zay aloha zany ny zavatra ambarako eto zay maha-apôstôly a ny zavatra ny hitako sy ny ainako no ambarako ka rehefa nentina tao am-piangonana io rahalahy io a de niala aina intelo niala aina fa rehefa nametrahana tanana velona ary velona hatramin'izao zany rahalahy zany zay aloha ny ray tsy adala tsony ary lasa manompo an'Andriamanitra mivavaka hatramin'izao zany rahalahy zany mitondra posy nefa ny adala tamy zavatra faharoa araka lazaiko teo hoe zavatra roa fotsiny omeko anao a nisy vehivavy atao hoe Zafy ny anarany bevoky io vehivavy io ary tamin'ny voalohany izy niteraka izy anefa misy kisy tao anaty kibony tamin'ny voalohany izy niteraka de nididina de rehefa nandre an'ilay fiangonana hoe manao fahagagana famantarana fanasitranana de tonga nanatony de niteny hoe za apôstôly a misy problème ohatran'izao de nasaiko nandray an Jesosy izy de ozy hoe mino ve anao fa hain'Andriamanitra manao an'izany aminao raha mino ianao de hoentina mbavaka ary arao ny teniko fa raha mbola tenin'ny baiboly ambarako aminao a de arao fa tsy maintsy mivoaka mpandresy anao za ozy tsy te hotodina tsony za tena tiako zany de hiteraka fotsiny tsotra ozy izy ary tiako mba hanjavona io Krista io rehefa nivavaka ny anabavy mivavaka de nametraha tanana rehefa niteraka am'izay izy ry ava malala zava-magaga fa ny zavatra tsy hain'olombelona tao hain'Andriamanitra tao satria rehefa niteraka izy a dia teraka normalina tsy nididina zay aloha zavatra nisy voalohany faharoa rehefa nantanina ny dokotera satria hoe nanahoana le kista de nantanina ny dokotera de ozy ny dokotera hoe tsisy kista zany ianao fa ianao nanjavona le kista voninahitra moa ho an'i Jesosy
ny zavatra tena enjana nefany de zao rehefa miverina avy any ny anabavy no tao an-tranony de tsy haiko moa fa za tsy vehivavy fa nisy ahitra tavela tao anatin'ny kibony tao de mibotsina telo andro ary nefa ran'ilay anabavy a de nety ny fianakaviany ndray niditra hôpitaly de rehefa nety ny fianakaviany niditra hôpitaly a herinandro tany de tsy afaka dioziny dokotera hoe tsisy hevitra io fa avoay tsisy hevitra io fa hoety mivoaka hoentina romody rehefa tonga tany an-trano izy de niantso anandray hoe tonga avy aty anao ny anabavy amin'io sady malemy tsy afaka mandray tsy afaka mamindra fa anana tsy afaka mipetraka fa tena nalemy tao anatin'ny herinandro zany izy tany amin'ny hôpitaly io fa rehefa nentina nivavahana hoe nanatona anazy zany izy de nentina mbavaka am'izao zany anabavy zany mavita mitrotro sady mandehandeha salama tsara ary tena zavatra misy miala le kista le anabavy nandeha izy mavita mihinana zany hoe voninahitryandriamanitra ka tahaka an'izany zany mivokatra akoatran'izay tsy ambarako aminao moa fa raha tianao afantatra bebe kokoa manatona zay angambany no fijoroan'ny vavolombelona ho voninahitra ho an'ny tompo raha malala ka mahafinaritra zany satria zavatra tsy fahitan'ny olona zany hoe kista manjavona ho azy zany dokotera miala maina fotsiny a matetika ny vehivavy rehefa tratran'ireny hoe misy ahitra tavelo ao anatin'ny kibony tena zavatra tena ratsy indrindra vehivavy tsy maintsy maty kanefa ny a nanjavona rehefa natao délivrance tena mahery jesosy fiavana malala zay amin'ny apôstôly Matthieu fa hoenotsika indray natao amin'ny apôstôly Barnabasy navita fifadiakanina 700 alina zao apôstôly zao maro ny zavatra nampanaoviny tompo azy tao aorinan'izay ka de meko anao ny fitenenina raha malala ya mankasitraka rahalahy mankasitraka riava malala amin'izao fotoana zao ny tenako ma zany de apôstôly Barnabasy ihany anisany navita fifadian-kanina 700 alina tsiko marina riava malala de niporofo de izao ny fagagana nasehon'Andriamanitra de besaka misy vehivavy 80 taona zamba raha vao nametran-tanana de nahiratra ny zamba taorinan'izany riava malala de misy koa malemy besaka misy ny malemy raha vao nivavana riava malala de nisangana ny malemy taorinan'izany riava malala de besaka koa marary sy mahita vahaolana misy mandeha amin'ny hôpitaly any na ny foana ny vola efa sy mahita ny vahaolana ka raha vao nametran-tanana riava malala sitrana soamansara rahalahy voninahitra Andriamanitra seo taorinan'izany riava malala de mbola misy koa fahagagana lehibe nasehon'Andriamanitra za ma zany riava malala de fitaovana fosiny fa Andriamanitra mampiasa anahy taorinan'izany riava malala de misy vehivavy na enonenanao fifadian-kaniny 700 alina manana anadahy maty misiny tena maty ny anadahany any amin'ny hôpitaly any amin'ny morgue efa ny raha maty anadahany de nijerevana misy fa maty tanteraka misy ny anadahany fa nanam-ponoana riava malala fa raha vao nivavahany anadahany le anabavy voninahitra n'Andriamanitra fa velona ny maty riava malala zany hoe raha ny filazanao a efa maty tao amin'ny morgue izy tena maty misiny de naeno hoe navita fifadikana 700 alina ianao de nanantona zareo vao nametran-tana tonga de velona tena velona efa nyzany olona zany hatram'izao a velona soamansara ndre andro olo zany de mbola izoro vavolombelona eto mahery jesosy a mbola hoentiny eto zany rahalahy zany ijoro vavolombelona nambara aminao eto hoe tena natsangany ny tompo tamin'ny maty tokoa izy afaka mbola miasa Andriamanitra amin'izao fotoana zao mety misy manaraka ny fandarana amin'izao fotoana zao hoe tsy mampino anay zany zay tsy mino an'izany androany a ho aseho aminao eto misy sary a misy vidéo zany filaza azy mazava tsara misy rahalahy anankiroa apôstôly Joda ny anankiray de ndray apôstôly Paoly a any Vatomandry any izy amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fifadikanina 700 alina amin'ny sisa isaina de hivoaka ao anatin'izany izy ny fanalaina sary tany izy de ho avoaka eto aminao eto hoporofo mazava tsara mihitsy fa reo rahalahy hitanao reo apôstôly hitanao reo de navita izany fifadikanina zany de ho aseho hoe zany sary zany anaporofona aminao fa misy apôstôly ihany koa any vao hivoaka avy nanao mbola vao hivoaka izy zany a ao anatin'izay fifadikanina 700 alina zay ka de tsy andrela isika
fa ho alefatsika zay sary zay ka manasanao a aharitra hatramin'ny farany. Ary efa eo mpamaranana moa zany zay dia tiana manatsidika an'izaytsika rehetra izay mpijery fa ny famaranana izao vavaka sy fifadikanina taona izao dia voapita amintsika tsirairay avy amintsika vahoaka malagasy ny hafatra Andriamanitra sy izay zavatra tian'Andriamanitra ho apita ho antsika tsirairay avy dia tsy n'izany fa ny fifohazam-panahy ho antsika kristianina malagasy tsirairay avy. Hitantsika teo ry havana fa na dia olona efa fotsy volo raha mbola mavita mifady anina 70 andro sy 70 alina ihany a raha ny mangatsika fotsiny sotroana. Tsara ny manamarika fa na mpianatra anay izao a dia mpanompo vavin'Andriamanitra iray ihany, ray ihany ny mpampianatra anay. Na ireo rahalahy ao anatin'ny fivadikan'ireo raha dia anisan'ny mpianatra io mpanompo vavin'Andriamanitra io ihany. Za tena milaza aminao amin'izao fotoana izao ry havana, ny iraka na ny rahan'Andriamanitra anay na ny programan'Andriamanitra amin'izao nahavitana ny fivadikanina 70 andro sy 70 alina izao dia ny amahana ny fatorany vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny gejany satana, miaina ao anatin'ny ranomaso. Mety misy karazan'olona tena efa devolo mihitsy mitoetra ao anatiny, teo afaka izy fa tsy mety afaka. Eo ihany zany fa ny hitondrana fifohazam-panahy mihitsy manerana ny Madagasikara ray manontolo. Zany ny programan'Andriamanitra na ny ran'Andriamanitra anay. Ka dia manasanao aho, enao zay ao anatin'ny fahadisom-panantenana, ao anatin'ny fahaverezan-kevitra, nandany vola mankarena tany amin'ny mpitsabo maro isan-karazany, tany amin'ireny fanompotra sampy rehetrarehetra ireny. Tena enao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho afahana amin'izao fotoana izao. Tsy mbola tara raha zao enao ny anatona an'Andriamanitra. Misy dikany matoa Andriamanitra nampifady anay hanina nandritra ny 70 andro sy 70 alina. Ary mafy zany ry havana malala fa Andriamanitra nametraka ny tanjony io hoe hitondra fifohazam-panahy. Ka maniry izahay reto raha mba ho maro ny fanahan'olona ho vonjena eto amin'ity Madagasikara ity. Maniry izahay reto raha mba tsy hisy olona ho fatipatorany devolo zany. Fa na herina devolo iny, na herina devolo manahoana, na herina devolo iza milaza ny tena ny famatanjaka, manasanao aho. Ny fifadikanina izay natao, na ny herin'ny fifadikanina izay natao, dia ampifehezina ny herin'ny maizina rehetrarehetra. Mety misy mahita amin'izao ora sy fotoana izao ao anatin'ny fanompo-tsampy. Avoakany devolo foana isan-kalina. Rehefa tonga ny maraina dia tonga saina teo afaka ao anatin'ilay famisaviana zany na fivoahan'alina, fa tsy mety afaka mihitsy. Manasanao aho. Mety misy olona amin'izao fotoana izao voafaty ireny fanaovana mazy ireny, teo afaka tsy mety afaka mihitsy. Mety misy olona amin'izao fotoana izao marary mafy eo ambony fandriny, tsy mahetsika mihitsy. Tongavo amin'ny larobio avy izao, rapitso zany, manomboka mirora sasany tolakandro ny fotoana. Mbola velona Jesosy, afaka manova tanteraka mihitsy ny fiainanao iray manontolo ry havana malala. Ka dia manasanao ary aho, ety amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka Andranomanalina voalohany, averika ny fiangonana kristianina miara-mivavaka Andranomanalina voalohany, raha mitondra fiara ianao na mandeha taxi be ianao na mitondra moto ianao tonga eo amin'ny arean'ny bus Andavamamba dia mahita vehivavy mitana banderole misy soratra hoe fiangonana kristianina miara-mivavaka. Manatona an'ireo vehivavy ireo ianao dia aterin'izy ireo aty amin'ny trano fivavahana, manomboka mirora sasany ny fotoana. Entany daholo ny fiarahamonina rehetra, entany ny fianakaviana, entany ny vady amany zanaka rehetrarehetra zay azonao entany. Fotoana lehibe io, reo apôstôly hitanao reo no ampiasain'Andriamanitra ao anatin'izany fotoam-bavaka zany. Isy zavatra hitsanga amin'io fotoana io, isy tantara-piainan'olona iova amin'io fotoana io. Enao zay manaraka ny fandarana mahita, enao mihitsy no asaiko amin'ny anaran'i Jesosy iova ny fiainanao ry havana malala. Izay ny fotoana antsika teto tahin'Andriamanitra isika rehetra. Narahanao teo ary fandarana iray mitondra ny lohateny hoe ny herin'ny fifadian-kanina 70 andro sy 70 alina. Koa mila vavaka ve ianao? Fampaherezana, fanasitranana, na ihany koa fanafahana
aza misalasala ary miantso ny laharana taroby izay hitanao eo na ihany koa manatona mivantana aty amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka aty Andranomanalina voalohany.